Atao anatin'ny herinandro dia somary nafapana ny toedrara ara-politika teto Madagasikara aloha zany maro ireo zavatra niova. Ny gouvernemanta izay andrasana fatratra raha araka ny famakafakana ataon'ireo olona akaiky ny fitondrana ivoaka amin'ny faran'ny herinandro ity. Raha ny fandrefesana ny gouvernemanta ny asana nandritra ny efa-bolana manahoana ny fahitan'Andriamatoa Marius Rakoto vao manokana malagasy mipetraka ny ivelan'ny Madagasikara ny fomba fiasa ny gouvernemanta teto Madagasikara sy ny resaka hoe fahaizana ihany koa namahan'ilay krizy teto amin'ny firenena. Alohany atongavako amin'izay valim-panontaniana izay iverenantsika kely tany amin'ny fanononana an'ilay Premier Ministre. Teo amin'ny fanononana amin'ny Premier Ministre dia efa nisy resaka nivoaka be da be hoe avaiza le Premier Ministre, inona ny tantara professionnel, efa nametraka olana tany am-piandohana. Nefa iny gouvernemanta iny ny eritreretina ary tsika rehetrarehetra samy nahalala hoe io aloha dia mety dans un mois na 2 mois mety hisolo eo. Navita nefa iny gouvernemanta iny mitazona hatramin'ny efa-bolana ankehitriny. Raha fandrefesana zany anatin'ny efa-bolana zany raha ohatra ka amin'ny asa atao isan'andro, raha ohatra zany asa efa mahazatra anao dia tokony misy IOV azo refesina. IOV resaka eto hoe indicateur observable, vérifiable koa. Izay zavatra izay nefa manoloana zavatra misy teo afaka manambara ny gouvernemanta teo fa ny zavatra vitany. Nefa kosa raha ohatra ka zavatra napetraka taminy betsaka ary misy zavatra azon'ireny gouvernemanta ireny natao nefa tsy vitany. Izay zavatra izay no azoko ambara manoloana ny fanovana ny gouvernemanta io. Eo amin'ny mahakasika an'izay ary zany tao anatin'ny efa-bolana teo anisan'ny namaolana ity gouvernemanta ity. Maro koa nefa nitsikera ilay hoe maro ny forongony tsy navita tena nitondra an'ilay fanavaozana sy fanovana teto amin'ny firenena ilay gouvernemanta. Tena azo hitarafana ny fomba fiasan'ilay filohan'ny fanavaozana ihany koa ve ireny gouvernemanta izay teo ireny nantanteraka an'ilay baiko hoe fanavaozana tokoa ilay atao eto amin'ny firenena. Eo indrindra no tokony karohana hoe moa ve le gouvernemanta no tsy navita sa ny baiko namen'ny PRRM no tsy vitan-jareo tanterana. Satria raha ohatra antsika zany raha mijery an'le fandehan'ny tantara, tapoka be le fanasorana an'le gouvernemanta. Moa ve zavatra efa nivononana hosoloana sa misy antony manokana na nisorana an'le Premier Ministre. Zay zavatra zay zany tokony tsara hipetraka ary tsara fantatra ny rehetrarehetra. Io antony manokana io ve ny antony nanesorana azy sa noho ny évaluation izay natao tamin'le gouvernemanta. Fa raha amin'ny tena mpandinika sy mpitazana lavitra mampikaroka ny tena dia azo eritreretina hoe ny zavatra nataony ihany ny gouvernemanta iny satria navita nitazona an'le pouvoir efa-bolana. Raha ohatra zany raisitsika amin'ny vinavina hitondrana ny refondation hoe 2 volana, raha efa-bolana ao anatin'ny 2 volana zany efa azo lazaina hoe betsaka ihany. Nefa raha ohatra ka izay efa-bolana izay apetraka amin'le 2 taona eritreretan'ny refondation ametrahana fototra, tokony efa misy asa mivaingana azo tsapaitanana hoe tena tiany zava-bita manoloana an'izay. Araka ny teninao teo hoe amina toerana amina ministera sasany azo parametrena tsara hoe misy indice ty. Nefa manoloana ny zava-misy ireo indice ireo famantarana fahavitan-javatra ireo ve mahafa-po. Izay no point d'interrogation mipetraka ary raha amiko manokana normal raha ohatra ka nandray décision ohatran'izay PRRM manoloana ny gouvernemanta izay napetrany. Anisan'ny misy sady koa nefa ny hoe ady an-trano eo amin'ny tao anatin'izay efa-bolana napetrahan'ny gouvernemanta izay tsy nifankahazo ny tandapa ny ara-niasa tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny tao anatin'ny kabineny sy ny gouvernemanta. Hita zany karazana hoe tany anatin'ny hetsika natao ireny hoe samy hafa mihitsy ny fomba fampitondrana eo amin'ireo samy mpanohana ny fitondrana. Fahitan'Andriamatoa Marius Rakoto vao zany fomba fiasan'ilay gouvernemanta teo ve ampiandrefesana ny koa hoe tsy navita ny fe
an'ilay olona niara-niasa tamin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny prime ministre ka nahita an'ireny zavatra nataon'ny ministry ny fitsarana ireny izay azo verina hoe karazany mandrefy an'ilay filohan'ny fanavaozana ihany ny karazany nataon'ny manodidina azy ihany koa mantsy ankoatran'izay. Le izy raha ohatra raisina amin'ny ankapobeny satria tsy hanonona anaran'olona za hoe ranona fa mbola misy zany le tarazon'le fomba fitondrana teo aloha na amin'ireo zay ao anatiny hita hoe misy tarazo rehefa zany mitondra le ego mbola miprône foana hoe za ary zay zavatra zay no tokony alany mpitondra zay ego zay satria lasa tsy mieno ary tsy mijery an'le tombotsoa iombonana rehefa ny ego no mandray ny fitantanana satria rehefa eo amin'ny fitantanana zay rehetrarehetra mahazo fitantanana dia mihevitra azy fa ho manana hery teneniko eo le pouvoir amin'ny tanana sy moyen zay ahafahany manatanteraka an'izay pouvoir zay ka hany ka na mitazana azy atsika dia mbola misy méthode na méthodologie na fomba fiasan'le teo aloha hitatsika mibaribary amin'ny fomba fiasan'ireo tao anatin'ny gouvernement na ao anatin'ny na manodidina ny filoham-pirenena na filohan'ny refondation. Eo amin'ny mahakasika ny resaka le hoe fifehezana olona ambony mantsy le hoe nanjakan'ny mafia ihany koa ny fitondrana Andry Rajoelina teo nisan'ny mpandraraha voatontonona tamin'izany Mambravatomanga mpandraraha karana maromaro ao anatin'ity fitondrana fanavaozana ity dia efa nisy anarana voatontonona sahady izay mbola tsy nisy mivantana aloha izy fa voatontonona ny ambadika any hoe ianona ny fehany ianona olony ianona fa ahitan'Andriamatoa Mario Sarkotovao ihany koa anisan'ny hoe sakana ve ireny ho an'ilay mpitondra eto Madagasikara ny hoe fisiana tambazotra mpandraraha voatontonona miaraka amin'ilay fitondrana izay tsy mandiso na manamarina izay aloha hatreto ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Zavatra hita ary zavatra nahatonga an'ireny tolona tamin'ny 5 septambra ireny dia zavatra niarahantsika nahita. Nefa amin'izao fotoana zao raha voova le fitondrana teo nesorina le image le fitondrana teo aloha no mbola hitatsika manoloana ny zava-misy izany hoe vonina hiova ve tsika amin'ny fomba fitondrana firenena sa tsy manana hevitra mihitsy hoentina aseho vahoaka ho fitantanana vaovao ary zay zavatra zay betsaka ny mahita ary tsy miafina le izy tsy miafina nefa zavatra tokony azo atao tsara mampisongandina mpandraraha fa tsy eny akaiky ny pouvoir ary anisan'ny olana ngezabe io tamin'ny fitondrana teo aloha ary fantatr'ireo mpitondra ankehitriny ireo ny zavatra nedivana tamin'izany andro zany fa maninona nefa averina tsy tianao teo aloha dia zay zavatra zay mampiamaitra-panontaniana ary tokony hiova famindra ny fitondrana manoloana ny zavatra ohatran'io satria rehefa omenao pouvoir loatra ny olona anankiray manam-bola dia lasa manana autorité mihoatra lavitra noho ny anao mpandidy amin'ny alalan'ny teny sy amin'ny alalan'ny soratra satria herin'ny vola ambonimbony kokoa noho ny herin'ny intelligence na hoe fahatakarana. Anisan'ny nisy mantsy ny ampamoaka Fakomaly nataon'ny anisan'ny manamboninahitra tao anatin'ity tolona fitakiana fanivanika eto amin'ny firenena ity miala tsy manona ny anarany ny kolonely Patrick Rakotomamonjy anisan'ilay nomarian'ilay hoe tanindrazako Madagasikara fa tsy hanikarana io mantsy dia efa misy karazana hoe zavatra mampiayandray hoe misy karana sy hoe misy vahiny ao ambadika ve ity fitondrana fanavaozana ity raha ny zavatra nambarany ny manamboninahitra iny anisan'ny tanandraikitra iny fa noesorina tao anatin'ilay fitondrana fanavaozana eto mbola sisy nanamarina an'izay ihany koa inona le tena hoe zavatra tsy nentina taona nesorana azy tamin'ny andraikiny iny fa karazany sisyon-dresaka mandeha eny amin'ny anina eny hoe mitako vola ny hoe nanaraotra an'le hoe andraikitra nomena azy tamin'izy tao andapa tao
na nisorana azy tsy afaka andiso na namarina zay tsika satria ny filohan'ny fanavaozana ihany no afaka hiteny ny zavatra tena nisy marina hoe naninona iny manam-boninahitra iny no esorina tamin'ilay andraikiny fa eo mihitsy zany hoe sao de fa karazany mivoana ihany ty tolona ity docteur Mariso Rakotovao zany raha misy zava-misy eto Madagasikara izao ka tokony apatsihivin'ireo hoe nandray-njara tamin'ny tolona le zavatra tena notakiana teny Kianja. Raha tsika le manaraka tsara ny zavatra misy de raha ohatra zany apetraka antsika amina toerana anankiray colonel Patrick sy président PRRM raha manoloana ny tolona natao colonel Patrick ny fantatra ny mpitolona kokoa noho ny PRRM. Hitanao zany le ferveur de lutte nananan'ny colonel Patrick manoloana an'le fitondrana teo aloha za olona ohatran'ireny zany no ilainy sarotra rehefa mahazo pouvoir l'équilibre de pouvoir rehefa mampiasa an'le pouvoir anao sarotra le miéquilibré an'le izy ary zay mety tokony ahitsy amin'ny fitondrana ankehitriny satria colonel Patrick zany anisan'ny symbole ary raha zay diaspora taty nahita ny zavatra nataony ary zay zavatra zay ohatra nitenenany androany no nitenenany talohany 25 septembre. Eo zany mila mitandrina ty fitondrana ty satria nisy tolona niarahana teo ary zay tolona niarahana zay no mila ibanjinana. Raha reny zavatra niteneniny teny tena betsaka anaran'olona nitonony tao misy problème ny personnel fa misy problème fitondrana misy problème fitondrana fa maninona raha enona sarotra ny miara-miasa raha ohatra samy olona manana ny heriny na hoe manana ny karakterany fa raha ohatra kosa misy tombotsoa iarahana le tombotsoa iarahana le firenena de ao anatiny ao mifanintsy nefa zay zavatra zay tsy hitatsika tamin'ny kahany colonel Patrick raha ohatra ny ferveur de lutte nananany tsy azo négligé na tsy azo hoe avela ohatran'izao ary tokony raha za mitoeran'ny mpitondra miverina miresaka aminy ary misy zavatra cadrage de misy objectif hitambarana ka zay no mila apetraka ahafahana mandroso miaraka fa raha ohatra olona niady niaraka tamin'ny tena raha ohatra olona nitolona niaraka tamin'ny tena zany no mahita fa tsy amin'ny lalana anao tsy amin'ny lalan'le tolona nieritreretina niarahana manontany tena ihany manova rétrospection de raha ohatra misy olona mbola miteny eo akaikinao hoe tsy mety aza ilika fa aleo izy eo satria le olona miteny hoe alefaso foana zay no nandiso an'le teo aloha. Karazana samihafa mantsy ny fitakiana nataon'ny teny Kianja ihany koa raha ny tanora mantsy zao de resaka ara-tsosialy fa rehefa tao anatin'ilay fitakiana ara-tsosialy nitako ny fialan'ny filohan'ny pirenena tamin'izany Andry Rajoelina sy ny fandravana an'ireo rafim-panjakana ihany koa izay nitsangana tamin'ny repoblika fahefatra ka nahatonga ilay filohan'ny fanavaozana ihany koa nitaky an'ilay hoe fanavaozana rafitra rava ny repoblika fahefatra no nataony nambarany tamin'ny 14 ny volana oktobra 2024 fa ny zava-misy amin'izao samihafa ihany koa ny langagen'ny mpitolona samy manana ny zavatra takiny hitantsika angamba ilay avondrona mpitolona anankiray mitonona ho zay ny greka le hoe mamero amin'ny fitopolo ora andravanany gouvernemanta ny sabotsy lasa teo de iny ny alatsinainy rava le gouvernemanta ny mpitolona sasany ihany koa mbola mitaky ny manaraka hoe andravanany anteny meram-pirenena ny CENI ny ACC izay hoe ireo rafim-panjakana rehetra androm-panjakana nitsangana zany tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina raha tena manao an'izay ny filohan'ny fanavaozana nefa de mety tohina ihany koa no iseho raha ny famakafakahana docteur Marius Rakotovao. Zay zany zavatra tokony mipetraka satria tamin'iny tolona iny mazava na izy tena na ny président refondation nitononinao teo le date tamin'ny 14 octobre izy ane no niteny an'izany teny Kianja zavatra niteneninao tanterao ary zay ny fanaranao tamin'ny mpitolona le mpitolona
ary isaorako manokana an'ireo ZNZ reo tsy niverina mihitsy reo nandritran'izay efa-bolana zay tamin'ny hevitra n'le tolona ny entina teny Ankianja. Marina ozy ianao hoe sosial no nanomboan'le izy fa rehefa avy eo teny Ankianja teny foana no nangataka ny fanalana an'ireo forongona. Ahoana moa iovatsika raha ohatra mbola le zavatra teo ihany no mbola iainana iasanao. Ohatra zany hoe raha ohatra zany ianao te hiova tsaratsara ao anaty tranonao mba tianao hiova tsaratsara na hanova sotro sy vilia raha tsy soloinao, hanova fatana raha tsy soloinao, ka inona raha no zavatra eritreretinao hiova. Ohatra zany ohatra tsotra kely. Teo tamin'ny nanomezany ZNZ ny 72 heures iny mbola iverenako hoe isaorako anareo ZNZ isaorana an'ireo mpitolona tsy ny baisser le bras zany manoloana ny zay efa-bolana zay. Ary namafy ara tamin'iny herinandro iny ny tanjona an zareo dia ny fanalana ny PM. Izy ny vitan'ny ZNZ iny tena isaorana. Ary hitanareo reny zavatra nahazo amin'ny Mikolo zay navoakany tamin'ny muran'ny FB reny, tsy izy rery no niaran'ny zavatra ohatran'ireny tamin'ireo ZNZ reo. Fa tena betsaka amin'izareo reo no nanaovana méthode d'oppression ohatran'ny fanaovan'le pouvoir teo aloha oppression tamin'ny mpitolona sy mpanoitra tamin'izany androny. Ka eo ny point d'interrogation mipetraka hoe iova ve itsika amin'ny fomba fiasana sa tsy mahita hevitra hafa mihitsy mba ahafana manova an'le fiarahamonina hitambarana any amin'ny endrika ny fitondrana fotsiny araka ny lazana teo namana Michel. Dia efa misy an'le mpandraharaha eo akaikin'ny fitondrana. Raha averinako aminao fanontaniana tsy ohatran'izay ve le teo aloha? Aty amin'ny méthodologie fiasa dia mbola mandeha any amin'ny menace famonoana fandrahonana nefa reo tanora reo no herinanana no nahatongavan'ny PRRM eo amin'ny toerana, nahatongavan'ny zay rehetra mitantana amin'izao. Ka zay zavatra zay mila petraka tsara hoe ohatran'ny ahoana raha approche atao amin'ireo tanora reo, zay reo tanora ny tolona reo no porteur d'idée de lutte, reo no mitondra an'le afim-pitolomana. Ka tokony reo mihitsy no eny akaiky sy manodidina eny fa tsy olona efa zatra an'le teo. Jerenao anie rehefa mandinika anao mitovy amin'le teo ihany ny zavatra misy. Ka zay ve le fiovana andrasantsika? Amiko manokana fotoana an'izao ary mbola fotoana anitsiana hoe misy tanjona napetraka ny vahoakan'ny tolona ary zay tanjona zay no tokony hibanjina ny mpitondra ankehitriny. Zavatra tsapa ihany koa famakafakana avy amin'ireo mpisera ara-politika sasany le hoe tsy niomana ny ampandresy ny tolona, ireo mpitari-tolona tamin'izany fotoana izay niafina ny ZNZ fa tsy hita ofisialy hoe iza ny mpitarika fa naomby le tolona dia mitonona ho ZNZ, mitonona ho ZNY, mitonona ho mpitolona avokoa ireo rehetrarehetra izay hoe hita sary teny Ankianja teny fa zava-misy amin'izao karazany teny fatratra ho milaza ho tompon'ny tolona ny rehetra ka lasa miady an-trano amin'izao fotoana izao. Hitantsika reny manamboninahitra manao fanambarana ireny ny mpanao politika anisan'ny tsikera maivay an'le fitondrana fanavaozana amin'izao izay nitonona honana tsara tamin'le tolona. Inona zany tokony ho atao ihany koa amirenana an'le hoe tena hoe ny tolona nisy tolona natao teto mba tsy averimaina an'le tolona ka hiverina ho azy le olona nahongana toy ny tany amin'ny taona 2019. Ny zavatra misy dia ary apetrako raha ZNZ mpitolona tamin'ireny 25 septembre reny
mifankafantatra ary na zahay fantatra anay ny GNZ apokesaka aminay raha ohatra ka tao amin'ny observatoire mbola miresaka aminay mandrak'androany ary tokony ho zay mihitsy raha ohatra ka olona mpitolona zany mahalala an'ireo GNZ anatin'ireo GNZ reo hoe ry le entité miparitaka misy entité vaovao efa taty aorinan'ny 14 octobre taty 15 octobre taty vao hitanao hoe misy endrika taty taorinan'le victoire zany vao hitanao fa ho anay manokana ho anay zay nanaraka ny événement nisy fantatray ny mpitolona ary mahagaga ny akamaroan'le tena mpitolona reo tsy hita any anatin'ny fitondrana ankehitriny raha ohatra zany atsika raha raisitsika ry Soavalia ry Mikolo Mikolo ohatra teny Akianja reny fa talohan'ny 25 ane Mikolo sy Soavalia zany navoaka an'le tolona fa misy Andry Tahiry ry Dira tsy haiko presaka aminay matetika tamin'ireny fotoana reny betsaka azafady mialatsiny aminareo zay tsy voatonona GNZ zandry reny tena mbola ao anatin'le ferveur mbola hitanao any anatiny any hoe misy tanjona tiana tongavana de io tanjona io mbola ao anatiny ary na misy fanakatsakana na faneriterena hatramin'ny fitetehana andratra sy hamono mihitsy tamin'iny herinandro hoe mbola eo ry zalahy mbola eo fa maninona reny ankizy reny no ahilikilika maninona na tamin'ny mpitolona ary rehefa mijery ianao amin'ireo structure nitsangana taoriana ny fandresena betsaka ane mbola tsy faly manoloana an'le situation maninona raha omena an'le olona tena nitolona hitondra an'le idée satria raha reo tsy tafiditra ao anatin'le fitondrana na any amin'ny structure etatika rehetrarehetra any le afim-pitolomana mihitsy tsy tonga any nefa zay no andrasana io ane manahirana ny fitondrana io le mbola le firongon'le teo alohany betsaka raha mijery atsika ohatra eo Antananarivo eo fotsiny ara efa ohatran'izay any amin'ny mialana Antananarivo zany ny manao ahoana zay zavatra zay tokony hipetraka amin'ireo mpitondra reo Madagasikara ty zavatra ty ary ny zavatra niadivana ny arahana na tongavanay teto de io zavatra ny arahana tamin'ny vahoaka io no tokony hifantohany ny zavatra ny voatonona teny fanasorana an'ireo structure misy voatontonona teny amin'ny lalana teny maninona tsy atao maninona tsy atao azo lazaina hoe nanomboka teo zany de efa nivoana ny tolona rehefa tsy nandravana io ny fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 de efa namadika ny tolona ve zany ny filohan'ny fanavaozana ny anina tamin'ilay repoblika lalam-pandroenan'ny repoblika fahaefatra le filohan'ny fanavaozana nefa ny fahaefatra ambin'ny folo laza fa rava reo androm-panjakana rehetra sa mety hoe misy pression ve raha ny fahitanareo ety ivelany an'ilay filohan'ny fanavaozana ka natonga anazy ohatrany hoe niverina tamin'ny fanapahan-kevitra sy ny hoe namadika sady an'ilay tolona tamin'iny le tolona zany tonga de mazava hoe hiala amin'io zavatra nisy teo iny ary ianao no teny an'izay atsika zany aoka hoe tsy anao hoe refondation androany intérim marapitso zao non nisy tolona teo atovy zay idée de lutte atovy zay atanteraka azy satria anao ane ohatrany hoe mpanatanteraka amin'ny feom-bahoaka le nitolona tary iaraha mizaka ny vokany rehefa aveo fa anao tary amin'le tolona tary le olana ane le olona manome hevitra anao eo zany olona
olona tamin'le structure teo aloha no mahatonga nio zavatra misy io hoe tsy afaka atsika raha tsy amin'ity lala tokana ty, tsy misy lala tokana zany, tsisy lala tokana afaka déjà hipetrahany tsisy an'izany PRRM zany ao anatin'ny lalam-panorenana atsika io nefa zavatra fanavaozana tsisy fa atao satria misy zavatra potika, misy zavatra tapahana de anao lalakafa, fa raha ohatra antsika anao lalakafa de mbola le teknika sy zavatra nisy teo amin'le lalana taloha no mbola anaovanao lalana vaovao. Tsy anaiky an'izany reo tanora reo, tsy anaiky an'izany reo. Nisy ihany koa ilay resaka Premier Ministre Andriamatoa Hery-Tsalama Rajaonarivelo, anisan'ny tsikeraina tamin'izany hoe anisan'ny olony karana, olony reo vahiny reo ihany nanolotra anazy, tsy mpitolona tany zany dia nanomboka ny tsikera. Anisan'ny tsikeran'izay ohatra ny ministry ny fitsarana, mbola tany ivelany izy Ramatoa fa nisoa herinay fa anisan'ny tsikerany hoe tsy izy io Premier Ministre io, tsy io ilay nitakiana fa olony teo aloha ihany io, olony Mamy Ravatomanga mialatsiny manana zay, olon'ireo mpandraraha vaventy nambotra an'le firenena malagasy. Raha critère zany maro ny efa nitondra ny fanehoan-kevitra ny fara ho an'i Docteur Marius Rakotovao, olona toy ny ahoana indray no mendrika ho Premier Ministre eo sa mbola mety ho averiny zao fitondrana fanavaozana zao Andriamatoa Hery-Tsalama Rajaonarivelo? Za zany araka ny teneninao zay vao nanomboka le izy zany de efa hitan'ny olo rehetra hoe tsy profil an'le olona tadiavina le Premier Ministre nipetraka teo, fa nizaka nandresy lahatra moa hoe io olona zao de tonga hatraty amin'ny 4e mois le PM teo loziky. Za tsy hanome critère ohatran'ny an'ny olona hoe malala relation internationale, malala an'izao, manana compétence zao, non, za tsy ametraka an'izay. Zay tokony ho fen'ny olona tokony ho PM eo naturellement, fa le olona tokony ho PM eo de olona symbole de lutte, symbole an'le lutte natao nanomboka tamin'ny 25 septembre taro. Natao alohan'izay tokony olona nanana an'le izy ao anatin'ny loha hoe misy zavatra tiana ovana eto, fanovana an'io. Betsaka be am'ireo nitolona manana connaissance, compétence afaka hipetraka amin'ny toeran'ny PM. Hatreto atsika zany le izy anie lasa kajikajy politique, lasa kajikajy politique hoe iza no apetraka eo sao de lasa ho adversaire ko da 2 ans. Za zao tena tsy mieritreritra mihitsy hoe olona zay ao anatin'ny fitondranao ilatsaka ho président de république en 2027. Za tokony asorin'ny olona ao an-tsainy hoe raha ohatra izy ho ao anatin'ity refondation na transition na intérim ty de tokony tsy anana prétention ho candidat amin'ny fifidianana manaraka, satria miverina amin'ny problème tany aloha atsika raha vao zay ny zavatra misy. Avelao an'ireo izay efa nanomatena any amin'ny parti politika efa installé sy instauré, nanana ny historikany. Misy parti politika 300 mahery ao. Avelao raha ohatra anao mitantana an'ity mivoa amin'ny varavarana miaraka amin'ny voninahitra, sortir de la porte avec honneur, fa tsy insiste hoe za hitondra an'ity de mbola hitondra ny manaraka. Non, ho anareo namana zay ao anatiny ao mivoara ohatra ka manana objectif 2027. Avelao ny olona hiasa ao anatin'ny gouvernement io olona hifantoka amin'ny fametrahana an'le firenena amin'ny lalana tokony ahasambatra ny malagasy.
Ny teninao teo hoe tokony ireo mpitolonareo no henoiny fanavaozana fa raha ny lalam-panorenana mbola misy eto Madagasikara aloha zany efa nilaza ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa mety hisy ny fivoriana tsy ara-potoana alorana premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Anisan'ny tsikeraina ihany koa mantsy ilay hoe tsy nafantatra ny solombavambahoaka tamin'ny fandorana n'Andriamatoa Hery Tsalama Rajaonarivelo ho premier ministre fa teny avoloa vao nafantatra an'ilay olona. Nisy mihitsy ny solombavambahoaka sasany tena hoe nilaza an'ilay hoe nanasony taratasy fotsy tamin'izany fotoana izany. Izay karazany toy ny ahoana fa hitanao namana misy ampatsiahivinao ary zay manky amintsika historika nisy zany zavatra nisy zany teto ary zay zavatra zay no miadivana hosoloana io ary zay no nahatonga anahako hatramin'iny 17 oktobra iny tsy mbola niseho amina audio ohatran'izao tsy nandray fitenenana na pazeko manokana azy satria zay tato amin'ny observatoire de la vie publique à Madagascar efa nametraka hoe UPM io tsy PM mamaly an'le fitakiana teny Akianja. Mafy be ny communication nataonay taorinan'izay izay nandraisan'ny mpikambana tao amin'ny AOVPM anjara nefa mo tonga hatramin'ny efa-bolanareo iny ary izay niverenanay miteny hoe fotoana nitsinan'le diso no natao taria aloha taria. Raha ohatra diso indray mandeha azo eritreretina hoe adisona tokoa fa raha ohatra mamerina indroa adisona de zavatra tsy inacceptable raha ohatra ka firenena no resana. Raha firafitry ny gouvernemanta ho avy eo zany mety mbola hisy ve zany ny hotafaverina mety hisy ny olom-baovao hotafiditra ao anatin'ilay gouvernemanta vaovao izay hitsangana eo raha ny zava-misy amin'izao. Ny zavatra logika zany ka amin'ny gouvernemanta io tsy maintsy hisy retenu ary raha ohatra ka anao anova zany de am'le nitenenina hoe rehefa manova nganga manova. Malagasy misy manana compétence sy connaissance. Ny olana fotsiny amintsika malagasy ny alatsiny raha ohatra ka miteny an'ity le miasa misy vokany zany mbola tsy tafiditra amintsika mihitsy. Hoe miasa za de misy vokany. Fa tsika rehefa miasa de mifandrombaka de rehefa aveo tsy le objectif no betsaka ny azo tenenina mandritra an'izay efa-bolana zay. Na amin'ireo ministra reo misy ministra fantatra anao, fanta-bahoaka. Fa misy ministra na anarany tsy fanta-bahoaka. In'le asany ve ny gérer-ny ekipany ihany koa reny olona ireny matoa tsy nahavita nanasongadina an'ilay zavatra nataony. Ho hitan'ny vahoaka ihany koa hitan'ny mpitolona. Ny tsara petraka antsika le ny ministra ne mpanatanteraka. Io inona ny directive an'le filoha manoloana an'ity ministera anankiray ty. De zay directive zay no ataon'le mpanatanteraka amin'ny connaissance sy ny compétence ary moyen omena anazy. De betsaka amin'ireo ministra reo ne sahirana any anatina ministera any na manova an'le personnel ao anatin'ny ministera. Mbola hitanao hoe le taria ihany no mbola eo manodidina eo. Ahoana ny hanovantsika? Zay ne le ialana amin'le firongony. Misy mpiasa betsaka ao, misy olona azo apetraka. Raha ohatra ka hanova atsika les porteurs d'idées de lutte reny apetrao satria reny manana ferveur hoe misy zavatra mila ovana eto. Fa raha anao hanova de mbola olona efa zatra an'le miodikodina teo no ataonao eo akaikinao teo. Manokatra varavarana atsika hiverenan'le fitondrana teo aloha. Nefa natao ny mpitolona ny arahana ny tolona teto de ny tsy hiverenana amin'le teo aloha. De mila an'izay atsika, mila an'izay
no an'izay mihainao zao nareo lepitolona ataovy zay tsika lepitolona ataovy zay ahafana mandray an-tanana n'le fitondrana hiaplike-tsika n'le hevitra sy afim-pitiava-tanindrazana tao anatintsika tao ary manky am'ireo mpitondra reo le mampitambatra an'le mpitolona hatramin'iny fitondrana hatramin'iny 14 oktobra iny miparitaka le mpitolona rehetrarehetra ary mitady an'izay olona zay anambatra anana force ahafana miverina am'le cohésion un rassembleur PM zay mety manque kely amin'ny PRRM zay cohésion zay tsy hita taratra le rassembleur ao anatiny satria rehefa mijery anao na manaraka ohatran'ny tsy représentatif zany le manodidina azy ary zay efa tokony efa tsy am'izay tsony zany tsika ary hitondrako teny manokana ohatranay avy any Majunga chef lieu de province ao anatin'ny ministère io tsy misy olona avy any Majunga izay resaka chef lieu de province io le Boeny siko resana io na Betsiboka ty resaka quota régional ty ihany koa anisan'ny adevitra be izy io rehefa fanendrena gouvernemanta toy izao hoe zanakianina meo any ianina ny départemanta ohatran'izao meo any zanakianina ny départemanta ohatran'izao anisan'ny nanao antso any mihitsy ny fanavaozana hoe malagasy iray isika sao de efa tokony ialany zay zavatra izay aloha fa hoe mena sehatra ny tena hoe mpitolona teknisianina mahafehy an'le départemanta zay tantanany ihany koa le izy anie zavatra tsy azo elany raha ohatra zany misy répartition équilibré am'le pouvoir exécutif tsy hitaky an'izany ny olona fa raha ohatra hita mibaribary hoe zay zanaka Majunga le zanaka eto tsy foko no resahako ohatra zany tsy entité satria raha ohatra anao hitondra tanàna anankiray zany tsy présidenty fikambanana foko no hitondra tanàna anankiray satria ao anatina tanàna anankiray efa malagasy ny amin'ny tanàna anankiray raha ohatra zany le répartition équilibré tsy imposé tsy mipetraka akory zany fanontaniana sy zany zavatra resantsika zany atsika zany te hiala nefa tsy afaka miala am'le zavatra tokony atao manano zay zao Majunga matsiaro hoe sahirana le faritany Majunga satria resako manokana io satria hitanao zany le firongony no mbola midomine ao am'le toerana de tokony mitady olona Majunga olona rassembleur olona afaka manitsy an'io zavatra misy eo afaka mitondra ny hevitra ny Majunga hoe ohatran'izao ny tianay atongavana hiampita amina loha hevitra hafa indray isika Dr Marius mahakasika an'ilay diplomatie malagasy ity diplomatie malagasy mandeha tsara raha ohatra ka jerena amin'ny endrika satria tsy afaka tsony antsika hijanona amin'ny hoe firenena anankiray satria misokatra zao zavatra misy hoe multipolaire atsika efa tsy amin'ny 72 tsy amin'ny année 80 fa 2024 rehefa ohatra ka ahitatsika tombotsoa de misokatra am'izay tsika zay le tokony apetraka fa manoloana an'izay koa tsy afaka iravidravitanana le fitondrana ankehitriny hoe zay ne hitondra an'ity firenena ty ary
de hoe zay foana no eritreretiny fa tsy maintsy mandinika an'io tontolo manodidina io ohatrany ahoanany mba ahafahantsika mahazo tombony manoloana ny situation misy ary za mahita hoe zavatra mety ary équilibré ny fandraisana andraikitra ataony fitondrana ankehitriny raha nandeha zareo tany fédération Russie nandeha koa zareo taty Europe tsy mametraka raha ohatra mantsy nandeha tany Russie zareo de tsy nandeha taty France entre guillemets kely misy fofona fitondralanana am'le diplomatie ohatra zany fa amiko zavatra mety reny zavatra misy reny ary madame Christine raha ohatra par expérience ny ainany sy ny taona ananany manana an'izay équilibre zay. Eo am'le hoe fahaizana ihany koa maka an'ity tombotsoa ity sy ny mandresy lahatra an'ireo mpampiasa vola eto Madagasikara mbola mendrika ny heveriny amin'ny toerany ve zany le ministra Ndrarabahiny manokana? Anjaran'ny PM no tsy lan'olo manga Madagasikara raha ohatra resaka fahaizana sy fahalalana fa raha ohatra hoe par expérience sy ny zavatra misy am'izao fotoana zao no tsaratsika an'le ministre ny relation internationale teo azo lazaina hoe misy vokany en général fa raha ohatra hoe contrat sy niavy natao à Paris iny za manokana tsy mahay ny contenant tsy mahay ny aboutissant zay ny manky zay transparence zay ary zay ny tokony ananany any an-tanàna hoe tokony hisy tableau zany de efa tonga ao ministère anao de mahita eo tableau de transparence tia ny vola niditra tato amin'ny ministère de ohatran'izao nanaovana répartition an'le izy ny 10 isan-jato nandeha aria ny 5 isan-jato natao tato ny 9 isan-jato nanaovana an'ity am'izay hitan'olo rehetra fa mazava ny fitantanana tokony izy zany eo tableau explicative na tableau de bord namaritra hoe teto atsika ty ny objectif napetraka de ty objectif napetraka ty ny efa vita ty ny efa vita ty ny efa vita amiko normal zany ho an'ny vahoaka hoentina. Mahakasika ny resaka izay mantsy le fikonan-doha hoe ataon'ny malagasy ity isan'ny tonga eto mandray andreo vondrona maro samihafa vondrona politika firaisamonim-pirenena ny SADC ny herinandro lasa teo anisan'ny fanamariana avy amin'ireo mpisehatra le hoe fikonan-dohan'ny malagasy izy ity izay avy amin'ny aona tamin'ny SADC aloha rehefa raha ny zavatra hita karazany manao atsindrim-paingotra ihany ireo vondrona tonga eto Madagasikara ireo vondrona afrikana ny vondrona SADC le hoe ampandraisana anjarany rehetra amin'ny fikonan-doha ary io matetika lasa ohatrany hoe fampihavana-pirenena tonga ho azy le olana anao tsy nety tany ivelany hitantsika ny olony Andry Rajoelina izay nitsoka ny ivelany avokoa ny akamarony ho tonga eto verina ny zavatra rehetrarehetra zany le zavatra nitakina teny an-kanja mety tafaverina eto avokoa raha zao zava-misy zao ve raha hoe tafiditra eto ifehan'le fikonan-doha atao ho an'ny malagasy eto ireo vondrona izay misy an'ny Madagasikara ireo izay nanovantsika soniva hoe mpikambanao Madagasikara ka hitsapahany zava-misy eto. Le izy zany raha ohatra hoe hoentitsika am'le idée globale hoe fifandoniny samy malagasy ary zay no andraisan'le SADC azy na à l'international zay no andraisany anazy fiaraha-midinika ny samy malagasy ka raha ohatra ka samy malagasy zany de rehetrarehetrany de nefa fito taona niezaka tato amin'ny fanoherana hoe andao hitady
fomba ifampiresana mba ahafana mamaolana mialoha. Betsaka ny manifestation tao an-tanàna tao nanaovana oppression so de adinitsika. Ary raha ohatra ka ho amin'io dinika ny samy malagasy io tsika manomboka izy tokony hanana recul le mpitondra teo aloha hoe raha manao présence ao zahay de tokony comportement ohatrany ahoana no asehondry zareo. Fa zay ny manky amitsika. Ary le fanovana andrasantsika io sy hoe fanovana hoe fomba fiasa fotsiny fa changement de comportement massive mihitsy no ilaina. Satria eo no mametraka olana raha ohatra ka reo olona reo raha tsy hoentinao amin'ny dinika ao atsiaro tena exclu. Ohatrany atsika mpitolona tamin'ny andro nitondrany teo. De eto zany antsika no cercle vicieux eto. Sarotra mitondra, sarotra manova. Fa raha ohatra ny rehetrarehetra manaiky hiova de zay zavatra zay tokony ho naturel dinika ho an'ny samy malagasy. Na ataontsika hoe dinika ny mpitolona ho an'ny fanarenana, ovana le objectif. Mba raha ohatra ka misy tiana ilika de ovay le objectif, azo atao hoe dinika ny samy malagasy. Na za tena mpiteny teto ary fantatra anareo ny orientation politikako ho an'ny malagasy, ho an'ny tanindrazana. Fa rehefa tombontsoa iombonana de tokony manaiky le olona hoe misy zavatra tsy nety nataonay teto ary avelao ho an'izay olona manana heritreritra anao hitondra any amin'ny tsaratsara no hitarika an'ity zavatra ty. Na manao imposition raha tsy tokony atao. Ny olana ane vao nanomboka reny dinika reny de fa iza ny betsaka tany anatin'ny fivoriana tany. Lasa ohatran'ny zareo ndray no maître de lieu. De zay zavatra zay mila miova. Na amin'ny rehetrarehetra mihitsy, na amin'ny communication atao tokony efa hiova, tsy arrogant ohatran'le teo aloha. Tokony misy équilibre amin'ny zavatra resahana mba un vrai homme d'État, un responsable. Zay zavatra zay mila éduquer atsika manoloana an'izay zavatra zay. Dinio na comme PRRM tokony ho équilibré, tokony rassembleur. Zay no andrasana amin'ny PM eo koa. Tsy hoe rassembleur de hoe ohatran'ny tenin'ny président Panina iny ao anatin'ny gouvernement tsy maintsy isan'izao. Non. Na io AN io ane efa nicritiquer ny mpitolona teny Akanjo. Fa rehefa mba tavela eo mba manana recul ihany. Ho an'izay rehetra mba tavela eny manana recul. Manantona an'le idée de lutte. Fa raha tsy zany antsika ohatran'izao foana dans 3 mois ve tsika de mbola hiverina hanova gouvernement koa. Dans 4 mois nefa durée omenanareo 2 ans. De itoy ve tsika ho 5 ans koa ohatrany tamin'ny andron'ny tetezamita tary. Inona raha le fanovana raha ohatra ka hanao fomba ohatrany teo aloha tsika. Zay mila poser. Eo amin'ny mahakasiky izay mantsy nanomboka tany amin'ny voalohany ty fikaonandoha ity de efa niteraka adevitra be. Fanokafana ny fikaonandoham-pirenena de efa nisy an'ilay tsy fitoviana teo amin'ny mpitarika ny FFKM. Nisy mpikambana tao anatin'ilay FFKM no nilazany le hoe nandefa fanasana ho an'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Izay nisy mihitsy nanindry mafy hoe nisy le izy. Nisy ny laza ty kilany hoe tsy nisy le izy. Teo zany de efa karazan'ny adevitra hoe le FFKM tsy mazava, tsy mitovy hevitra ihany koa le mpitarika ao anatin'izao, ao anatin'ny fanavaozana moa tsika iza ny tena crédible kokoa zany hitarika an'ilay fikaonandoha rehefa hoe
tsikiraina ny FFKM tany tsikiraina n'le hoe tsy crédible io anisany hoe miandany ihany koa le FFKM anisany tafiditra atao anatin'ny famahana olona teto amin'ny firenena hatramin'izay ihany koa ny FFKM fa mbola crise miverimberina le teto Madagasikara. Tsika zany manana olana tsika malagasy ny hoe fanazavanao teo hoe FFKM raha ohatra ny FFKM zany nomenao ny azy resaka ara-panahy no hitondrany an'le zavatra ka amiko raha ohatra ka FFKM mandefa fanasana amin'ireo filoham-pirenena rehetra reo tsy hanome fahadisoana ny FFKM mihitsy satria amin'le hevitra ny FFKM fiangonana fikambana amin'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara raha ohatra esprit en Kristy zay manambatra le normal ho an'ny FFKM fa eo zany ny tiako iverenana tsika zany ny malagasy tsy manana rampara hafa mihitsy ary tsy mitady solution hafa mihitsy fa miverina amin'le solution teo aloha zay efa hita ny vokany. Za raha za manokana manana universitaire be da be tsika universitaire teneniko eto manana mpahay manana olona mahay mpikaroka maninona raha ankinina any amin'ny université ohatra zany mitady structure tsika structure fikarohana fitadiavana hevitra vaovao manoloana ny olana anankiray mitady zavatra zany atsika hoe ho alefatsika inona no mahavanty olana ty de mitady olona miasa saina amin'io aiza no ahitana olona mahay an'io satria raha omenao fafantatra antsika FFKM tsy mety aty aorindrina taty fa isaka ny misy événement FFKM eo de résultat an'le izy efa fantatra hoe tsy maintsy miaraka de ao rehefa miaraka ao ndray gasy mitafaraka gasy iny betsaka fa tsy mba zavatra hoe akina hoe partage de zay zavatra zay mila renina ary zay mila miova atsika am'izao vaninandro zao ne 2026 misy zavatra zany tokony takarintsika isaka manao zavatra hoe raha anao an'ity tsika aiza no misy mahay an'ity fa tsy miantso amin'ny Michel hoe Michel sao de mba malala olona mahay an'ity Michel de Michel rehefa aveo fantako io koa za mihitsy mahay an'io ohatra zany miala tsiny Michel raha anao no voatononako eo ianao ny fatabahoaka ohatra zany ihany koa devitra be izy io hoe état régional état unitaire no avao sy ny hoe tsy zakatsika le état fédéral raha ny zava-misy amin'izao fotoana ho vitantsika ao anatin'ny fitondrana fanavaozana ity ve no ametraka ny tena hoe rafitra amaolana eto Madagasikara. le ty refondation teny tsy amaolana fa hitondrany amin'ny ametraka an'le vahaolana io zany tokony apetraka ny objectif raha ohatra zany misy hevitra tiana ampitaina anareo mianatra communication de inhevitra satria fijerin'ny mpitondra tsy fijerin'ny hoentina ary rehefa mitondra ohatra ny hitantsika ankehitriny misy zavatra ny eritreretinao tsy azonao tanterahana ohatra zany amin'ny Madagasikara ny olana amintsika Madagasikara ny tsy fitovizana eo amin'ny niveau intellectuel na population raha ohatra zany ianao manontany olona universitaire hoe inona zany état fédéral zany de mety manana hevitra anazavana an'izany hoe moins agressive
Fa raha ohatra anao manontany any amin'olona any an-tanàna any hoe anao état fédéral atsika za tsy hanonona hoe inona mety andraisan'le olona an'izay hoe nanay ty dinio aratsika amin'izao nataonao remarque teo hoe tsisy olona anay ao anatin'ny fitondrana. Mbola état unitaire atsika zao fa raha ohatra état fédéral ohatra zany zakatsika ve fa ny zavatra tokony voizina de ny autonomie de région na autonomie de région raha za mbola mametraka point d'interrogation fa za raha ohatra ka amiko autonomie de province no migérer ny région mandra-pahatonga atsika amina niveau mitovitovy. Raha anao ne ohatra mampitovy fotsiny ianao hoe université ao amin'ny région raisitsika ao amin'ny capitale ao université de mandray atsika université any amin'ny région Analanjirofo ohatra na hoe any amin'ny région Sofia ohatra dininao niveau an'le université anankiroa nefa domaine tokony hitovitovy ny zavatra misy. Ireo universitaire reo no eritreretina hoe futur dirigeant de universitaire any Analanjirofo na any amin'ny Melaka any no lasa futur dirigeant am'le région misy anazy ao de ohatrany ahoana ny fahatakarana ny atao hoe développement, ohatrany ahoana atakaran'ireo olona reo an'izay ka eo amin'io choix apetraka io satria misy miprôné fédéralisme, misy miprôné état unitaire, misy miprôné autonomie de région, autonomie de province ao anatin'ny dinika ao tokony efa misy ny parti politika tokony manana ny hevitra ny tsirairay manoloana an'io fomba hoentina amin'ny fanarenana firenena de any atsika manapaka azy tsy tokony ho resy lahatra menamena miravoravo fotsiny. Raha ianao manokana ve hiditra manam-pikasana ny hiditra ao anaty gouvernemanta zay hitsangana io? Fanontaniana matetika miverina ary tsy vao androany no natsoina amin'ny fitantanana fa mametraka kosa hoe tokony hazava ny zavatra natongavana. Rehefa mazava zavatra tian'le olona maniraka andeha hanao an'le asa miaraka amin'ny fahalalana sy expérience ananana no ahafahana manatanteraka an'izay ka raha ohatra tsy mifanojo amin'ny fahalalako sy ny fahatakarako sy ny expérience hoentiko tsy mampaninona anako mihitsy mandà fa raha ohatra ao anatin'ny domaine de compétence connaissance ananako ny mission apetraka amiko raisiko atanandroa ary sura hoe miabotira amina résultat attendu ny tapitra ny fandarantsika Andriamatoa Marius Rakotovao. Inona no azonao amitiana an'ireo voaresaka teo? Maromaro ny lohahevitra ary hafatra ihany koa ny vahoaka malagasy ao anatin'izao hoe zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ny teniko voalohany manoloana izay fanomezam-pitenenanao zay de misaotra an'ireo GNZ mbola nanohintolona mandrakandro any. Tsy GNZ reo mety hitanareo eny amin'ny fasy eny fa itsika rehetrarehetra natongavana amin'izao fotoana zao de isorako manokana ho an'ny fitondrana raha nisy erreur
voalohany tamin'iny fanendrenan'ny PM iny mbola azo leferina vahoaka tiako tany tenenina eo le vahoaka mpitolo fa raha ohatra kosa manao deuxième erreur tsy manana chance tsony atsika tsy crédible tsony atsika manoloana ny firenena hoentiny ary zay zavatra zay no mila ahitsin'izay manaraka eo ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy fanantenana no andrasana amin'izay rehetrarehetra nampanantenaina zay